Capito corre. Breaking apa kali? Luzanraha. Apa ini? Siapa? Aí, tica gauche à droite. Isso Isso de Hanimbarade, roti. da sambat cicarini. Oh, de Rocari. Malala gitu? Mana keluar le royo? Maria terus melakukan Natao ihany aloha tsy hiteny fa io manahirana amin'ity toetra raha ty zany a. Izay olo zany rehefa mitsikera raha ataonareo dia efa lazaina fa hoe mankahala, manenjika, nefa lalana 700 metra ho izy nareo nefa raha refesina io a tsy mihoatra ny 350 metra. Izay nandaniantsika vola 4 milliards 500 FMG lalana béton zay hitantsika amin'ny endriny zao a, efa manomboka ho simba nefa mbola tsy tonga taona ray akory. Izay aloha ny zavatra misy a, dia io hitantsika fa miteraka embouteillage ary manimba fiara, manimba moto, bajaj, dia nefa tsy arenizam-peo ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay hoe izy ny orinasa nanao an'io a, nefa efa simba SADY izy io a, ary miteraka fitohanana goavana eto an-tampon-tanànatsika. Ny afatra moa zany apetraka aminareo tompon'andraikitra foana hoe rehefa manao zavatra dia manaova zavatra tsara, manaova zavatra lovain-jafy mba faraparatsiny zany maharitra, fa tsy amin'ny endriny zay hitantsika eo a, dia mampiteny moana. Ary miangavy anareo koa zany mba handray koa rehefa tsikeraina nareo hoe tsy mety tokoa le asa ary asina fanaraha-maso a, indrindrandrindra zany a sazina zany a ny tompon'andraikitra zay tandrify an'izay a, raha ohatra ka misy tandrevaka avy aminy a na fanasazina n'ilay orinasa zay nanao n'io asa io a, raha ohatra ka tsy vita tsara izy amin'ny fotoana zay tokony iasany. Marina moa zany fa vola very io, vola very io a, satria tsy verina intsony a, ary fampiantoka zany a ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoaka ihany. Hitantsika ngamba ny lavadavaka daholo ny lalana rehetrarehetra. Eto zany tsika miakatra amin'ny dongona farany angambany. Raha refesina io a, tsy tonga an'izay 700 metra izay, fa nefa dia tsisy ny fanaraha-maso avy amin'ny tompon'andraikitra. Izy moa ny anara-maso an'io, fa ny fanjakana mpanara-maso, eo ihany koa ny solombavambahoaka koa zay anara-maso ny asa vita rehetra mba ahafana manao tombana araky ny tokony ho izy. Manao antsoavo zany zay amin'ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky an'io lalana io a, zay mampikaikaiky ny vahoaka tsy ankanavaka ary manimba zavatra zany. Lalana moa rehefa tsy vita kojakoja dia mazava ho azy manimba zavatra be dia be zay. Ka afatra foana ny anay ho anareo zay manana andraikitra, tompon'andraikitra ambony a, mba tsy ilaza andray koa nareo rehefa avy eo hoe enjena nareo a
na koa ompaina. Zay moa zany fiheverany manan-tsaina azy hoe manompa zahay rehefa manao zavatra ohatran'izao nefa mampatsiahy ary koa entra ihany koa satria isan'ny mandoa-hetra vahoaka mandoa hetra dia entitra amin'ny fananana iombonana io ka ny tsirairay tokony aneo an'izay toetra tompon'andraikitra zay responsable zany tsika amin'izay zavatra misy fa tsy anaiky be fahatany amin'ireo fanararaotam-pahefana amin'ireo fanaovana asa tandrametaka zay moa zany antso fampianarana ihany koa moa no ataonay amin'izay fa tsy sanatria mivava araky ny fiheverany sasany azy hoe inona moa toa manenjika sy manaratsy ka izay rehefa mahita zavatra zany sika rehetra dia samy mampiseho mba tonga andra tompon'andraikitra reo andraikitra amin'ny tena asa fanompona firenena fa tsy hoe asa fakana vola fotsiny satria io zany maneho fa rehefa lalana moa zany atao beton zany tsy ateza nefa vola tokotry foroany lany amin'izany fanamboarana lalana beton zany 4 milliards 500 FMG lalana mirefy 700 mètres vita beton koa izy ireo nefa rehefa midineo tsika tsy tonga 350 mètres akory lalana vita amin'ny toerana io zay ngambany no afatra avy aty aminay fa dia mandefa teny fanairana ny tompon'andraikitra tsirairay zay voakasiky nio fanamboaran-dalana zay natao amin'ny endrika izay bora vita na ankamena izay hitantsika maso.